Mitory-teny fahatelo ampaherezana antsika vehivavy anatin'izao iray volana fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao dia arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko faharoa. Filazantsara araka ny Jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo fa mialohan'ny hamakitsika ny tenin'Andriamanitra dia hiara hivavaka aloha tsika. Jesosy ianao ilay nanaiky niara-niasa tamin'ny vehivavy no angatahako sy iriko koa hiara-hiasa aminay vehivavy malagasy mba hanafaka anay amin'ny zava-manahirana anay na amin'ny fiainanay tsirairay avy na amin'ny fiaina-tokantranonay tsirairay avy, indrindra fa ny toerana izay eritreretan'ny maro sy hametrahany maro anay na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny sehatra samihafa hiasana sy ny fikambanana izay misy anay. Dia mitenena Jesosy eo araka ny fombanao fa vonona hiaino izahay mpanomponao. Amen. Jaona toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo no akatsika fampaherezana sy lesona telo mazava tsara indray amin'ity alahady faha-telo amby roapolo ny volana marsa ity. Ialana tsiny moa voalohany fa somary tara izany ny alahady aty aminay aty efa latsinainy any Madagasikara vao tonga ny toriteny fa ezahana ihany moa amin'ny sisa arak'izay azo atao mba tena taomby alahady any Madagasikara no ahafahana mizara an'ilay tenin'Andriamanitra. Ny afatra avy hatrany no avy dia falefako aloha. Ny voalohany dia tsy excuse mihitsy ny hoe miandry ny fotoanan'Andriamanitra isika vehivavy dia tsy hanao n'inon'inona. Ny afatra faharoa dia izao ny feminista kristianina dia tsy mitovy amin'ny feminista aktivista rehetra izay miady resaka zo na mitovy amin'ny vehivavy mieritreritra hoe ny mandeha amin'ny finoana dia tsy manao na inona na inona. Ary ny afatra fahatelo farany dia tsy mifanaraka mihitsy amin'izay eritreretin'olombelona na ny fomba amam-panao na ny fomba eritreretin'ny fiangonana fa tradisiona hatramin'izay, ny fomba fiasan'Andriamanitra miaraka amin'ny vehivavy. Fa nasehony Jesosy ilay Andriamanitra tokoa tamin'ny alalan'ny tantaran'izy sy Maria araka ny Jaona toko faharoa izay anjarantsika androany fa na dia mbola tsy fotoana ny tokony hiasan'i Jesosy aza rehefa naniraka anazy Maria reniny araka ny filazan'ny Jaona apôstôly izay nanoratra ny filazantsara dia nanaiky Jesosy nanao an'izay nanirahany Maria izay vehivavy mpanompo azy na dia Andriamanitra aza izy. Sady miaraka mamaky an'ilay tenin'Andriamanitra tsika no avoakantsika ao anatin'izany filazantsara vaovao mahafaly nosoratan'ny Jaona ho antsika izany ireo afatra telo lehibe ireo. Hovakintsika ara amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilia ary tao ny renin'i Jesosy. Ilay andro fahatelo dia tena misy hevitra teolojika maro maneho fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Izany hoe nalevona ny zavatra aloha fa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no fahatanteran'ilay fanekena vaovao.
Ary andro fahatelo, tena andro fahatelo tokoa ity araka ny fitantaran'ny Jaona apôstôly anazy a. I Jaona dia iray amin'ireo apôstôly 12 mpianatry Jesosy, niaraka taminy, tena nahita maso koa zany ity zavatra tantarainy ity a, mitovy amin'ilay toro-teny nianarantsika tamin'ny lahady hery ny Matio koa, izay nanolotra ny filazantsarany a, dia iray tamin'ireo mpianatry Jesosy koa nahita maso ny zavatra izay tantarainy. Dia i Maria ozy izy Jaona izay niaraka tamin'i Jesosy a, dia renin'i Jesosy nilazany Jaona anazy. Amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia inefatra mihitsy Jaona mamerimberina hoe renin'i Jesosy i Maria. I Maria izay efa nanaovantsika fampianarana manokana mihitsy tany amin'ny volana Novambra tamin'ny taona lasa tany, fampianarana soratra masina fahadimy amin'ny video larana faraika amin'ny 30 a, dia tsy arak'ilay fieritreretan'ny maro anazy hoe Maria dia vehivavy nanompo dia nangina dia tsy miteny dia nanetry tena fa izay nanaovan'Andriamanitra sy ny fanahy masina anazy dia nanaiky fotsiny izy. Tsy izay Maria. Malaky be tsika rehefa mamaky an'ilay baiboly momba ny hoe naterahan'i Jesosy fotsiny ny resahana ny Maria, fa Maria dia tena vehivavy nanana ny naha izy azy. Tsy ilay toerana teo amin'ny fiarahamonina hoe nanam-pahaizana na nanam-bola na tsara tarehy, tsy izay mihitsy ny Maria, fa tena nijoro nandray anjara feno tamin'ny asa-pamonjena i Maria. Raha ilay Maria voalazan'ny baiboly fotsiny moa zany a, tsy ilay Maria nampitany fampianarana kristianina mahazatra hatramin'izay, dia ohatran'ny hoe Maria nivanginy anjely dia avy dia nipetaka tao anaty kibon'i Jesosy dia nanaiky fotsiny dia nentin'i Josefa tany a Betlehema, tany a Jerosalema, rehefa tonga ny fotoana hiterahany dia teraka soamantsara dia nijanona teo. Fa tsy nadiadintsika tsara mihitsy ny mpanao tantara ilay Maria historika zany dia tena mamahavaha kokoa amin'ny antsipiriany, fa tsy vehivavy bibeka nanaiky fotsiny zany i Maria araka n'ilay fampianarana efa nilazaiko teo, fa rehefa nanantona anazy ny anjely dia nanontany tsara aloha izy fa tsy nangina fotsiny zany. Izay ilay fampianarana efa natentsika tao anatin'ny fiarahamonina tena hoe toraham-bato vonoina maty zany, vehivavy tsy manambady nefa bevoka zany, teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, teo amin'ny fiainan'ny jiosy tamin'ny andron'ny Maria. Izay no nahatonga ny Maria rehefa napetaky ny fanahy masina tao an-kibon'i Jesosy dia lasa aloha izy nandeha niala tamin'ny tanàna nisy anazy mihitsiny a, nakany amin'ny Elizabeta izy a, nipetraka tany teo amin'ny enim-bolana teo izy mpikaroka historika, zany hoe efa bevoka enim-bolana mihitsy Maria zay vao niverina hitan'i Josefa hoe ary toa bevoka ilay Virginy andeha ho ampiakariko vady. Dia efa hitantsika tamin'ny fampianarana tamin'izany video faraika amin'ny 30 zany koa, fa i Josefa koa dia tena isan'ny nandray anjara be tamin'ny nahaterahan'i Jesosy, fa tsy Maria rery ihany, fa izy roa dia tena mendrika ny toraham-bato, samy mitondra ny fahafahambaraka hoe Josefa koa zany nieritreretina hoe nahabevoka any Maria talohany nanambadiny anazy, satria efa bevoka zany izy no zay vao nivanginy fanahy masina Josefa nanazavana hoe zanaka avy amin'ny fanahy masina io. Na dia misy mpikaroka historika moa zany manendrikendrika araky ny finoan'ny kristianina azy hoe devokana miaramila romanina tany io, dia mody nataony hoe zay le mahazefa ny Zefa sy Maria ny Maria. Amintsika malagasy moa dia zany hoe Zefa sy Maria zany dia tena le mpanomponompo irakiraka tsisy milana ny maha izy azy mihitsy, fa ny servisiny ihany no ilaina. Fa amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity a, amafisiny
jaona apôstôly tara mihitsy, jaona ilay niaraka tamin'i Jesosy sy Maria, fa renin'i Jesosy i Maria. Andininy faharoa, ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nasaina ho amin'izany fampakaram-bady izany. Teo koa izany jaona iray amin'ilay mpianatra Jesosy niaraka tamin'ny Maria. I Maria ilay vehivavy renin'i Jesosy izany niaraka tamin'ireo mpianatra ireo nanao ny asa misiona niaraka tamin'i Jesosy, fa tsy hoe ireo lehilahy ireo foana niaraka tamin'i Jesosy dia ireo vehivavy ireo nijanona tany an-trano nikarakara sakafo nahandro ho an'ireto lehilahy mpianatra Jesosy reto, fa niaraka namonjy fampakaram-bady tany Kana, tany Galilia, niaraka tamin'i Jesosy sy ny mpianany i Maria renin'i Jesosy. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Verina fahandroany indray izany amin'ny andininy fahatelo fa renin'i Jesosy i Maria araka ny filazana azy. Nilaza ny zavananahirana ny mpivady tamin'ny fampakaram-bady lany divay ity Maria. Fa tsy hoe nahita an'ilay olana izy dia nipetraka fotsiny dia nangina fotsiny, fa sa Maria niteny tamin'i Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra anazy, fa tsy amin'ny mahazana ny baikobaikony anazy, hoe lany ny divay. Ary hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, moa mifaninona akory izaho sy anao? Tsy mbola tonga ny fotoako. Ity no ataony izay mpanao tsinitsinina ny Maria malaza indrindra, na dia efa naveriny jaona indroa amin'ny toko voalohany sy toko fahatelo aza hoe renin'i Jesosy Maria, dia ilay Jesosy miteny hoe moa mifaninona akory izaho sy anao no izingizinina izay te hanao tsinitsinina ny Maria. Ary raha henona maimaika tokoa ny dia ohatrany hoe adinon'i Jesosy anga hoe reniny izy ity. Maninona izany ilay reniny no alainy baraka mason'olona ohatran'izany hoe moa mifaninona akory izaho sy anao? Fa eto isika dia tena mahita tsara mihitsy fa tsy izay fotsiny ny tenin'i Jesosy, fa namafitsiny hoe mbola tsy tonga ny fotoan'androko. Ilay maha-Andriamanitra an'i Jesosy izany no tsy zanak'olombelona zanak'i Maria, fa Jesosy amin'ny maha-olombelona zato isan-jato sady Andriamanitra zato isan-jato anazy, dia tena zanak'olombelona zato isan-jato, zanak'i Maria. Araka ny nazavaiko teto, tsy hoe bevokan'i Josefa i Maria, dia zanak'i Josefa sy Maria izy, fa tena nasehon'Andriamanitra mihitsy fa vehivavy virjiny. Fantatry Josefa fa na dia avy niteraka aza i Maria dia mbola virjiny. Rehefa avy eo moa mbola nanan-janaka maro ankoatran'i Jesosy, Maria sy Josefa, efa tsy zanak'Andriamanitra tsony ireo rahalan'i Jesosy sy anabavin'i Jesosy izay nateraky Maria sy Josefa ireo, fa i Jesosy ilay tena zanak'Andriamanitra dia nasehon'Andriamanitra mihitsy fa nateraka tamin'ny fomba tsy takatry ny sain'olombelona izy, vehivavy virjiny no niteraka azy. Ary tsy nijanona virjiny mandra-pahafatiny Maria hoe natao fitaovana niterahanan'i Jesosy fotsiny dia tsy nanambady tsony dia tsy niteraka tsony, fa virjiny izy mandra-pahaterahan'i Jesosy, tsy nikasika azy mihitsy Josefa, fa rehefa teraka Jesosy dia voalazan'ny Baiboly, voalazan'ny boky apôkrifa, voalazan'ny mpikaroka maro fa niteraka lehilahy sy vehivavy nanana rahalahy sy anabavy nateraky Maria sy Josefa i Jesosy ary niaraka nitezaina taminy tao. Fa eto
zany dia mafisin'i Jesosy tsara, fa mazana ny ara-nofo an'i Maria dia tsy manana fahefana hibaiko amin'ny asan'Andriamanitra maha-Andriamanitra azy izy. Izay le hoe moa mifaninona akory izaho sy anao raha ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy zany. Dia tsy zanak'olombelona naterak'olombelona izy fa Andriamanitra. Izay no nahatonga ny réformatora, ny rain'ny réformationa taty amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo nandany ilay fanapahan-kevitra ny consilen'ny Efesosy tany amin'ny taonjato fahadimy, izay nametraka hoe i Masina Maria dia renin'Andriamanitra, tsy atompoko, renin'i Jesosy amin'ny maha olombelona anazy Maria, fa tsy ilay renin'Andriamanitra hoe lanitra araky ny finoan'ny kristianina tamin'ny taonjato fahadimy, izay noavaozin'ny fiangonana protestanta moa mazava ho azy. Io no mahasamihafa ny marioloziany ataontsika hoe fiangonana katolika izay mbola mitazona ny maha-renin'Andriamanitra ny Maria sy ny fiangonana protestanta izay nanavaka tsara fa renin'i Jesosy ara-nofo i Maria. Tsy hoe tsinotsinona izy hoe miarakarina ny zaza sy ny rano maloto, hoe rehefa tsy renin'Andriamanitra Maria dia sady tsy renin'i Jesosy amin'ny maha olombelona anazy koa, fa tena renin'i Jesosy izy ozy taona, fa tsy renin'Andriamanitra tsy akory. Andininy fahadimy. Fa hoy ny reniny, mbola very jaona indray, fahatelo, hoy ny renin'i Jesosy, ataovy izay asainy ataonareo. Maria zany manana fifandraisana sy mahazo tsara ny zavatra tenenin'i Jesosy, tsy tosea akory ara izy hoe zany reninao maninona zany ataonao an'izany. Azony tsara ilay zavatra nitenenin'i Jesosy taminy, dia tsy nanakana anazy hanohy handray andraikitra rehefa nahita ny zava-nanahirana tamin'ity fampakaram-bady izy. Fa na dia niteny taminy ara Jesosy hoe mbola tsy tonga ny fotoako, dia hozy Maria hoe ataovy izay lazainy ataonareo. Mandray andraikitra i Maria rehefa nahita fahasahiranana tao anatiny fiarahamonina sy ny manodidina azy. Fa tsy hoe rehefa niteny Jesosy hoe mbola tsy fotoana dia avelao eo fotsiny aloha zany ny olana. Fa nisisika Maria sady niteny izy, tsy niteny fotsiny izy, fa naniraka ny asa, teny arahana asa. Andininy fahaenina. Ary nisy ny vato enina mahalany rano indroa na intelo ny famarana avy nipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon'i Jiosy. Ilay siny moa zany ohatran'ny hoe siô be zany izy amin'ity ankehitriny na koveta be, ary le fanadiovana fanaon'i Jiosy tamin'izany fotoana zany, fomba amam-panao tena lalàna Jiosy no hoe tsy maintsy manasa tongotra amin'ny rano rehefa hiditra amin'ny toerana anankiray na any an-tranon'olona na amin'ny fanasana mamonjy fampakaram-bady tahaka an'izao. Ilay fomba Jiosy zany, ilay sarotiny misy an'ilay hoe lalàna 310 Jiosy tafiditra anatin'izany, tsy maintsy manasa tanana alohan'ny sakafo, tsy maintsy manasa tongotra rehefa hamonjy, rehefa hiditra amin'ny trano. Zavatra ivelambelany, io ilay mifandray amin'ilay 3 andro, nalevona ny lalàna ivelambelany, manadio ny ivelambelany fotsiny, tahaka ny fomba fanao ilay didy folo nomen'Andriamanitra nivadika lalàna 310 sy 800 misy pitsopitsony manasa tanana sy manasa tongotra.
ilay testameta taloha no avaozin' Jesosy tamin'ny itsanganany tamin'ny maty, ka tsy rano anasana tongotra ivelany intsony no anasany Jesosy izay mino azy lasa kristianina, fa ny rany izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Io lay nanangana ny fanekena vaovao amin'ny tenany sy ny rany, izay lay sakramentany fanasany tompo, mofo sy divay. Tsy rano anasana tongotra ivelany, fa rà sotroina miditra ao anaty manadio ny fo. Fa tsy hoe nanovany rano divay Jesosy dia azo ataony migoka divay sy misotro toaka mahamamo. Fa Jaona nanoratra ny filazantsarany dia hevitra teolojika lalina no ampitainy, fa tsy fisotroana divay mahamamo ka mahatonga fanararaotana sy filan-dratsy, satria tsy mahavoametrizen'ny tena ny olona rehefa mamo ny divay sy ny toaka. Andininy ny fahafito. Dia hoy Jesosy taminy, fenoy rano ny siny, dia nofenony hatramin'ny molony. Tsy hoe Maria fotsiny no niteny, tsy ilay vehivavy reniny Jesosy fotsiny no nanao samy rery ny asa, fa mbola rano fotsiny no rano raha tsy miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy miteny hoe fenoy rano ny siny. Miteny Jesosy tsy avy efa nataony mirakla avy dia feno rano azy ny siny, na avy dia nataony mivadika divay feno divay ho azy ny siny, fa rehefa miteny Andriamanitra dia miasa ny olona mitatitra rano sy ny enina bavata be amin'ny mètre cube. Indroana intelo ny famarana zany, tsy hoe siokely 15 litre fa tena amina mètre cube, fanasana tongotra n'olona rehetrarehetra izay tonga namonjy fampakaram-bady tao. Zany hoe nisy fitaterana rano, asa be nataon'olombelona, ary tsy hoe nataony tapatapany fotsiny na nataony kelikely, fa nofenony hatramin'ny molony, nataony feno ilay fandraisana anjara amin'ny maha olombelona anazy. Fa eo Jesosy dia izy manao an'io na dia rano kelikely kaopy raika fotsiny ataontsika, fa hain Jesosy mameno an'io mivadika feno sy mivadika divay. Tsy atopoko. Jesosy Andriamanitra tokoa miasa amin'ny alalan'ny teniny, fa maniraka ny olona hanao milanja rano mavesatra, mitatitra rano mameno siny, fenona hatramin'ny molony, fa tsy ataoko toatoa hoe asan'Andriamanitra io fa ho avadika ny divay io. Ohatrany antsika mamaky ankehitriny fa haitsika ny fiafaran'ny tantara, fa reto olona nameno rano tamin'ny siny reto tsy mahay mihitsy hoe inona moa ny andeha ho ataon'i Jesosy amin'ity, fa hoe miteny Jesosy, naniraka Maria dia naneky zareo dia nameno hatramin'ny molony. Na dia mbola tsy haina aiza hoe inona ny zavatra iseho, fa nanao izay azony natao, feno tampinoana sy fanarahana baiko ireto mpameno rano, ilay hoe mpanompo reto. Dia tsy hoe ny fenoana fotsiny, mbola mitohy ny tenin'Andriamanitra, tsy ny teny indray mandeha fotsiny izy hoe fenoy rano ny siny, fa amin'ny andinin'ny fahavalo mbola ny teny faharoa indray Jesosy hoe tovozy amin'izao ka eto any amin'ny mpandahatra ny fanasana. Presize tsara mihitsy hoe tovozy io rano io dia hoeto any amin'ny mpandahatra ny fanasana aloha, fa tsy hoe avy dia efa zarao amin'ny olona rehetrarehetra any. Enetiny izany. Tsy miteny fotsiny zany Jesosy, tsy manome direktiva fotsiny izy hoe fenoy io dia miasa fotsiny ny olona, fa maniraka koa izy hoe mandehana amin'izay io.
miara-miasa feno amin'ny olona mandray teniny amin'ny finoana, miasa amin'ny heriny koa ary manaraka an'izay direktiva omeny Jesosy. 15, noho ny nanandrana ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nahalala zay ny aviany, fa ny mpanompo zay nanovo ny rano ihany no nahalala izany, dia niantony mpapakatra izy. Magaga fa le tompony fanasana ndray no tsy nahalala zay ny aviany reto divay reto, fa le mpanompo ny rana no nahalala. Dia niteny izy hoe araka ny fanaon'ny olona, araka ny fanaon'ny olona. Dia divay tsara aloha no arosony, dia rehefa mitady ho mamo ny olona, ty le hoe rehefa mamomamo amizay ny olona dia tsy ao intsony, tsy mahazo onga hozy zay boaka mazeta zay, izay vao ny ratsiratsy kokoa. Betsaka ny manao any mody manolonolotra zavatra tsaratsara aloha, dia verivery hevitra amin'iny ianao, dia fanontaniana amin'iny ianao, dia tsy dia mahita tsy mahazo ny ratsy, dia manomboka omena divay tsy mamango tony amizay, fa le divay ratsiratsy amizay no omena fara. Fa ianao kosa hozy ty ilay mpandahatra ny fanasana ty, dia nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Nitahiry tahaka ny Maria, nitahiry ny teny rehetrarehetra zay nilazainy Jesosy. Tehirizina ny tenin'Andriamanitra tahaka ny fitehirizana n'ilay divay tsara. Tsy natao hirantirantiana fotsiny mody tomatomana olona fotsiny amin'ny voalohany, dia avy eo fa hanana divay ratsy amizay ny olona rehefa tafangona, sy nandray an'ilay tenin'Andriamanitra, ilay testameta vaovao, ilay divay tsara tsy afangaro amin'ny divay ratsy. Tsy araka ny fanaon'ny olona, ny fanaon'ny olona dia ny tsaratsara lefa aloha, ny matanjaka, ny mirentirenty no alefa aloha. Tsy izay no nataon'i Jesosy, fa saika efa afa-baraka mihitsy ity fanasana ity, lany ny divay, lany, tsy misy intsony, saika fa afa-baraka be. Zay vao miasa Jesosy maneho ny maha-Andriamanitra azy. Tsy mifanaraka amin'ny fombafomba mahazatra fanaon'ny olona, fa manana ny fombany manokana Andriamanitra rehefa hiasa. 11, izany no nataon'i Jesosy tao Kana ny Galilia ho voaloham-pamantarana. Ho voaloham-pamantarana, nasehony ny voninainy ary nino azy ny mpianany aloha, ny mpianany. Ny voaloham-pamantarana zany dia vehivavy Maria, renin'i Jesosy, no naniraka, nilaza ny olana, naniraka ny mpanompo ny asa, naniraka ny zareo hiaino ny tenin'i Jesosy. Zay vao nino ny reto mpianatra lehilahy apôstôly 12 reto. Magaga, rehefa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy, mbola vehivavy koa aloha no nahita ny fitanganany voalohany sy niresahany voalohany, ny rany nitory tamin'ny reto lehilahy mpianatra reto foana koa. Niainga tamin'ny fiaraha-miasan'i Jesosy tamin'ny vehivavy foana aloha, vao tonga tamin'ny reto mpianatra reto, ny finoana sy ny filazana.
tsara. Ny 12 farany, rehefa afaka izany dia midina nakany Kapernaum Jesosy sy ny reniny. Mbola niaraka tany, mbola mafisy ny taona fahaefatra amin'ity taona toko faharoa ity, fa reniny Jesosy Maria, ary niaraka tamin'ny rahalany sy ny mpianany, nefa tsy dia nitoetra ela tany izy ireo. Averimberiny Jaona tsara fa niaraka tamin'i Jesosy teny foana vehivavy Maria reniny Jesosy sy ny mpianany. Ary voalazany amin'ity 9 farany ity fa reo rahalany Jesosy reo le ray tapo taminazy nateraky Maria tafarany reo koa dia niaraka tamin'i Jesosy. Matetika neglizentsika kristianina fa i Jakoba rahalany Jesosy iray tamin'ny apôstôly tao no isany nanangana ny fiangonana kristianina voalohany tany Inde. Fa tsy ilay natsangany Paoly voalohany tany Azia ihany no malaza indrindra sy tany Eropa, fa Jakoba rahalany Jesosy niaraka tamin'ireo apôstôly reo sy Maria reniny Jesosy dia tena nandray anjara feno na tamin'ny andro nanaovan'i Jesosy ny misionany talohan'ny mitsanganany tamin'ny maty, na tamin'ny fananganana ny fiangonana taorian'ny mitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Nanana communauté, nanana fiangonana, nanangana fiangonana kristianina mitovy amin'ireo mpianatra sy rahalany Jesosy koa i Maria reniny Jesosy sy ireo Maria hafa izay ianarantsika amin'ny lahady manaraka, hamaranantsika ny fampianarana ny andro tany ho an'ny vehivavy amin'ity volana mars ity. Araka ny 10 farany ity zany dia manamafy Jaona fa niaraka tamin'i Jesosy teny foana fa tsy fitaovana niteraka an' Jesosy fotsiny Maria vehivavy reniny, fa tena niaraka tamin'i Jesosy. Izy aza no nahita atao mbola tsy teraka Jesosy dia vehivavy no fototra ny testameta vaovao, vehivavy no ilazany anjely voalohany fa hiteraka ny zanak'Andriamanitra izy, zay vao niteny tamin'ny Josefa afaka enim-bolana ny anjely. Vehivavy no nahita nanomboka tamin'ny fahaterahan'i Jesosy ary nijoro tamin'ny farany poapototry ny azo fijaliana niaraka tamin'i Jaona ilay nanoratra nyity filazantara ity. Tsy miala mihitsy Maria hatramin'ny farany zany miatrika ny zanakao lamatoa ombona amin'ny hazo fijaliana, alana baraka zany ombona tamin'ny hazo fijaliana zany teo amin'ny Romanina, fomba fanao Romanina, jiolahy ohatran'ny fitaram-bahoaka any amintsika amin'izao, ny reniny nanataka an'izany teo niaraka amin'ity apôstôly izay manoratra ity taorianany zany zavatra rehetrarehetra nitranga zany, satria i Maria sy Jaona no isan'ny voalaza fa tsy nandositra mihitsy tahaka an'ireo mpianatra hafa rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, satria Jesosy efa teo amin'ny hazo fijaliana no niteny tamin'i Maria hoe Maria, io ny zanakao tamin'i Jaona, ary nilaza tamin'i Jaona hoe io ny reninao. Niatrika tamin'ny voalohany ka tamin'ny farany ny vehivavy, fa tsy nandositra tahaka ny ankamaroany reto mpianatra lehilahy reto. Tsy fitaovana niteraka fotsiny Maria, fa nandray anjara feno tamin'ny asa misionana nataon'i Jesosy. Tsy nibaiko anefa Maria, tsy nibaiko an'i Jesosy amin'ny maha-Andriamanitra anazy, nahitsy ny Jesosy tsara tamin'ny maha-Andriamanitra anazy, fa tsy manana fahefana aminy satria reny niteraka azy i Maria, fa niady varotra taminy. Ny teny mivantana tamin'i Jesosy tsy naniraka ny mpianany indana mba teneny Jesosy fa za tsy afaka miresaka aminy fa vehivavy, fa izy mivantana no niteny tamin'Andriamanitra
Ny teny tamin'ireto mpanompo tahaka an' Jesosy koa ny teny sy naniraka. Nandray anjara feno tamin'ny famonjena n'izao tontolo izao ny vehivavy. Ary tamin'ny tantaram-pamonjena dia tsy ny olombelona ihany, fa hitantsika tsara eto fa nampiasa rano. Ny zavaboary rehetrarehetra dia niaraka nampiasan'Andriamanitra ary niaraka vonjen'Andriamanitra. Averimberiko foana amin'ny fampianarana tamin'ity volana ity fa ny famonjen'Andriamanitra eo amin'ny hazo fijaliana izay nampiavana ny olombelona mpanota tamin'Andriamanitra masina dia sady nampiavana antsika samy olombelona koa no mamonjy ny zavaboary izay nandray anjara ao anatin'ny asa-pamonjena koa. Ka maniraka antsika kristianina koa tsy hamonjy ny olombelona tahaka antsika ihany, fa izao tontolo izao, ny tontolo iainana koa tompoko dia potika noho ny fahotantsika olombelona, andraikintsika kristianina koa ny mandray anjara amin'ny fanarenana ny fahasimban'ny iainana, tahaka ny fandraisantsika anjara amin'ny fanarenana ny fanaovana tsinotsinona ny vehivavy. Fa tsy hoe resaka ara-panahy fotsiny ihany dia tsy misy idiran'izay raha fiarahamonina manambany ny atsasaky ny olombelona, ny vehivavy izay atsasa mahery ny olombelona eran-tany amin'ny statistika. Atao tsinotsinona dia tsy heverin'ny kristianina fa andraikitra ny sy adidiny ny manafaka azy amin'izany. Hafatra telo araka ny lazaiko tany am-boalohany no lesona ianarantsika amin'izao tantarany nandraisan'ny Maria anjara tamin'ny famantarana voalohany ninoan'ny mpianatry Jesosy ny mandemany azy izao dia voalohany na miteny aza Jesosy hoe mbola tsy tonga ny fotoako, dia tsy excuse ho antsika vehivavy velively ny miteny hoe rehefa tonga ny fotoana dia hivao azy eo foana ny momba antsika. Fa isika vehivavy izay mahita maso ny olana no miteny lany ny divay, ary tsy miteny fotsiny dia mipetraka eo dia miandry ny fotoana. Izay ilay feminista kristianina tsy mitovy amin'ny aktivista feminista hoe mananjo zay, manam-pahefana zay satria reny zahay anie no niteraka anareo, zahay anie no nampianatra anareo, zahay no natoy izao anareo. Tsy miankina amin'izany tompoko ny feminista kristianina. Ary ny vehivavy feminista kristianina koa tsy tahaka ny vehivavy kristianina nampianarin'ny tradisiona hoe mangina fotsiny Maria, passivista be fotsiny, contraire ny aktivista hoe masasa foana sy ny passivista zay mipetraka fotsiny eo koa fa hoe mivavaka eto foana atsika fa rehefa tonga ny fotoana omeny tompo dia hovovany momba atsika. Fa ny feminista kristianina tompo dia sady mijoro izy fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany na mieritreritra fa hahavita samy irery tahaka ny feminista tsy miainga avy amin'ny finoana, ary tsy mandeha rery fotsiny hoe manira-tena fa resy lahatra ny tenin'Andriamanitra, mifototra amin'ny fahazahoany fa irahan'Andriamanitra hamonjy sy hanavitra ny vehivavy ny feminista kristianina. Tsy mivavaka fotsiny mangina na miteny fotsiny ny olana fa mandray andraikitra, miasa, mandeha amin'ny finoana ary miasa amin'ny fitiavana tsy ho an'i Maria. Tsy hoe ny adivarotra Maria hoe zany tamin'izaho mbola tsy niteraka an' Jesosy dia mahatra kely mpanompo kely, efa mba niteraka an' Jesosy za zao mba tokony omena toerana amin'izay. Tsy toerana ho anazy no ny adivan'i Maria teto, fa nahita ny olana tamin'ity fampakaram-bady ity dia vahaolana
ho an'io tokantrano vao io sy ireto olona rehetrarehetra nanaty fampakaram-bady reto no niadivany ka tsy ho an'ny tenany. Ny lesona farany dia zao, tsy mifanaraka amin'ny fanaon'ny olona mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tsy hoe ambaniny fiarahamonina ny vehivavy, hanambany ny vehivavy koa ny fiangonana, na ny mpino an'Andriamanitra. Tsy hoe divay tsara aloha no alefa aloha dia ny ratiratin'izay alefa rehefa mamo. Fa ny vehivavy mihitsy no nasain'i Jesosy nandray anjara voalohany tamin'ny famantarana voalohany, sy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia ny vehivavy no nisehoany voalohany. Miara-miasa amin'ny vehivavy Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina ilay masina amin'ny testameta vaovao. Fa tsy hoe tsy nisy mpisorona vehivavy fa ny taranaki-aroana lehilahy, na dia efa niova aza ilay hoe taranaki-aroana fa lasa afaka nanao mpisorona daholo taty afara rehefa lehilahy hafa. Tsy natao hoe tsy maintsy jiosy ihany no mahazo manao mpisorona, satria ny mpisorona teo amin'ny jiosy dia tsy nisy an'izany hoe firenena hafa zany fa lehilahy jiosy taranaky-aroana na taty afara efa tsy taranaky-aroana intsony fa mpisorona. Niova ny tradisiona hatrany amin'ny jiosy. Fa le hoe lehilahy sy vehivavy foana no tsy azo ovaina, fa le mahajiosy be dia be zao ny pastera sy mpitondra fiangonana manao asa fisoronana, tsy taranaka jiosy izy, tsy tsindriana hoe tsy maintsy jiosy, fa ilay hoe tsy maintsy lehilahy no tsindriana na dia efa navaozan'i Jesosy aza. Nasehony ny baribary fa ny vehivavy izay nieritreretina fa tsy afaka mandray anjara amin'ny asa-pamonjena no niarahan'i Jesosy niasa hatrany am-boalohany. Dia io no mbola izigiziny sasany hoe lehilahy foana, fa tsy hoe tsy jiosy foana na taranaky-aroana foana, fa lehilahy foana. Isika vehivavy tompoko, tsy namboarin'Andriamanitra ho fitaovana fotsiny izany isika, fa namboarin'Andriamanitra handray anjara feno sy tanteraka amin'ny asa-pamonjena. Aoka handeha amin'ny finoana hiasa amin'ny fitiavana, fa tsy hipetra-potsiny hiandry ny fotoan'Andriamanitra araka ny fiteniny maro. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.